Jesosy Tompo, misaotra anao zahay fa tonga manome fiainana ho anay ianao, ary mangataka aminao zahay no ny herin'ny fanamasina mba ho voarainay ny tena fiainana izay nomaninao anay. Fantatrao fa tena misy ireo saritsarym-piaina na zay mivelona amin'ny fahafatesana tanteraka ka mamita tena ho miaina, na izay manana anaranao velona kanjo maty any, aza velanao hahazo anay izany. Mivavaka aminao koa zahay ry Jesosy Tompo, mba ho afaka mizara sy manolotra ny tena fiainana avy aminao. Ary zany dia tsaroanay ny amin'ireo misionery zay nanomboka ny asanao teto 50 taona lasa zay, ary mbola hamparetinao ny filazantsara ka ankalazana izany vanim-potoana lehibe zany ankehitriny, dia ampio ny fiangonana luteranina malagasy ity FLM Betafo ity mba ho afaka manolotra ny tena fiainana ho an'ny hafa. Aza velanao izahay ry fanahy masino tsy hevitra afa-tsy ny tenanay fa mitondra fahafatesana koa izany. Ary dia ianao Andriamanitra velona no mizara izany fiainana izany amin'ny asa ampanaovinao anay isan'andro, ka isaoranay ianao izany. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra manatrika izao ivon'ny jobily 50 taona ny FLM eto Betafo izao ry hava. Fanomezana tena lehibe, asa natakatry ny marina tsia, ny dikany sy ny asarobidiny zany fanomezana izany, fa fanomezana tena lehibe izay anatrehantsika izao ivon'ny jobily 50 taona any FLM Betafo izao. Menika fiarabana manokana izany, tsy avy aminao ny ananatsika anjara amin'izao vanim-potoana miavaka eo amin'ny tantara izao, ary tsy natao amin'izay afinaritra antsika fotsiny zany, fa andraisana andraikitra lehibe sy sarobidy. Eny andraisana andraikitra tena mavesatra izany fiatrehana ny 50 taona ho avy izany. Mandray baiko avy amin'ny Jesosy Tompony fiainana, manome fiainana ho antsika isika amin'izany, hizara fiainana
ho an'ny manodidina antsika. Tsy azo ampandalovina fotsiny izany. Iara-mitsangana isika hihira ny hira laharana 7:530. Amin'izany alehibe ny fanomezan'Andriamanitra izay atolony amintsika izany. Hira laharana 7:530 ataontsika eo am-pitsanganana ny andininy voalohany, ary tsy mipetrakintsika raha tsy voavaky ny teny hotoriana. Efa tonga ty izao teny fiaina. Ny teny faneva no anjaratsika amin'ity maraina ity. Jaona 10:10b. Jaona 10:10b. Jaona 10:10b manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Ry Ray Masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Samy manana ny fijeriny, ny heviny, ny amin'ny atao hoe fiainana ny maro. Ho an'ny sasany ny fiainana dia izay azahoany manao izay rehetra tiany atao, tsy misy fepetra. Ary rehefa tanteraka izany dia hoy izy hoe fiainana izany. Ho an'ny sasany rehefa avy manao ny filibana rehetra amin'ny fisotro mahamamo, amin'ny fifoka mahadomelina, amin'ny fijangajangana, dia hoy izy hoe fiainana iny. Ho an'ny sasany rehefa manana izay rehetra ilainy
ka tsy misy manahirana azy tsony, dia hoy ny fiteny manontany ny olo, dia hoy izy hoe fiainana izany. Ary nao amin'ny soratra masina azy, rehefa mamaky ny filazantsara ny lioka isika, dia hoy ilay rangahy mpanan-karena, ry fanahy eo, manana hanina be dia be, voatahiry ho an'ny taona maro ianao, mihinana, misotroa, mifalia. Fiainana izany. Samy manana izay amaritany ny ataony hoe fiainana ny olona. Raha mitodika ny filazantsara ny janona isika, dia izy no lazain'ny mpandinika maro hoe filazantsara ny fiainana. Izay no ilazan'ny mpandinika azy, filazantsara ny fiainana. Inona ary ny tondroiny sy lazainy amin'izany? Ho an'ny filazantsara ny janona dia manana toerana manokana sady lehibe koa ny ataony hoe fitiavana. Fa io fitiavana lazainy io tsy fihetsepo, tsy fihetsika mahafinaritra, tsy fijery manitona, fa raha ny filazantsara ny janona no milaza azy, dia izao fitiavana, fiainana. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Io ny fitiavana, fiainana. Arak'izany, izay lazainy filazantsara ny janona hoe fiainana, dia tsy iza fa Jesosy. Izao no lazainy ny teny fanevantsika, izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Ny nahatongavany Jesosy na izay tsaroana amin'ny Krismasy, Andriamanitra tonga nofo, na izay tsaroana amin'izao sapany fia izao, Andriamanitra amin'ny fahafenony tanteraka, kanefa miditra amin'ny lalan'ny fanetreteny, mpanjaka kanefa miditra amin'ny lalan'ny fahafatesana. Na izay ho tsaroana amin'ny herin'ny androany, eny amin'ny lakamisy aloha, izay hanolorany ny tenany sy ny rany, ary izay ho tsaroana amin'ny herin'ny androany, anekeny hitsangana ho velona, andresiny fahafatesana. Ireny rehetra ireny fiainana. Hoy Jesosy, izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Tsy lazaina fotsiny hoe Jesosy mandresy ny fahafatesana dia vita,
tsy lazaina fotsiny hoe Jesosy manala avy amin'ny fahafatesana hanananao fiainana dia vita. Hoy ty mpitoroteny malaza anankiray, raha misy miteny aminao hoe homeko $1 million ianao, tsy filazantsara zany. Tsy filazantsara zany. Renao fa tsy anananao anjara. Fa raha misy manome anao na dia ray alina ariary monja aza, filazantsara zany, satria tsy teny izay nampanantenainanao fa voatolotra tena tonga ao amin'ny fiainanao. Ny filazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanambarantena izay ataon'i Jesosy hoe izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be, dia tsy teny izay mahafinaritra anao, tsy filazana teny hahasambatra anao, fa fanolorana nalaina mihitsy izay maizy azy an' Jesosy dia ampidirina ao aminao. Alaina mihitsy izay maizy azy an' Jesosy dia apetraka ao aminao. Ka ny fo maloto soloany fo madio, ny saina maloto soloany saina madio, ny ra maloto soloany ra madio. Hoy Jesosy, izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Dia tsy ny filazanany amin'i Jesosy zany, fa ny asa nataon'i Jesosy hahatonga azy ao aminao. Hoy nilazany Matio azy, Immanuela, izany hoe raha tika amintsika Andriamanitra. Misy fanontaniana sarobidy ampieritreretana aloha amintsika Andriamanitra, satria Jesosy miteny hoe izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Izao ny fanontaniana fampieritreretana. Tena miara misaina aminao ao ve Jesosy? Tena mitempo ao amin'ny fonao ve Jesosy? Tena miasa eo amin'ny fiainanao ve Jesosy? Raha manamary tena isika dia manao hoe eny. Tamin'ny alarobia hariva teo dia nisy tovolahy kely anankiray tonga tao amiko. Izao no manahirana azy. Nahoana no be dia be tsika ny kristianina?
fa na dia ao am-piangonana azy dia ahitana ny sainy ratsy rehetra sy ny asa ratsy rehetra. Manahirana azy zany hoy izy. Fa na izy ihany dia sahirana. Ahoana marina no iainana izany fiainana miaraka amin'ny Jesosy zany. Zaho pastora hoy izy, mahita ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa Eli dia olombelona tahaka atsika ihany, fa naherin'ny vavaka izy dia nitsahatra 3 taona sy 9 bolana ny ranon'orana. Ka nanelingelilany ranon'orana hoy izy dia nataoko hoe mitsara amin'ny anaran'i Jesosy, fa le izy tsy nitsahatra. Ahoana zany fiainana miaraka amin'ny Jesosy zany? Fanontaniana hoetriretina lalina ny hoe ahoana marina fa Jesosy milaza mahitsy mivantana ary tena miasa. Hoy ny lazana azy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. 7 zany. Tsy misy anganongano zany, tsy misy fitaka zany. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Manana anjara amin'izany fanomezana lehibe ataon'i Jesosy zany tokoa ve isika? Io tsy fampanantenana, io tsy zavatra andrasana, io asa efa vita, io zavatra voatolotra. Ka manana anjara amin'izany ve isika? Ny fiainana izay lazainy eto dia tsy ilay famaritana maro ananantsika samy hafa io, tsy io eritreretinao io, tsy zany io fiainana lazainy eto io. Fa ho ihany ty filazantsarany janony ity amin'ny toko voalohany. Izy Jesosy zany no nisiam-piainana. Zao ny dikany. Na tamin'ny famorona, na amin'ny fanavotana, na amin'ny fanamasinana anao ao amin'ny fiangonana, dia ity ilay ao an-tsain'Andriamanitra sy no tanterahin'Andriamanitra ary iazonan'Andriamanitra anao amin'izay mahazanany anao feno fitantera. Izany no fiaina. Tsy izay ao an'eritreritrao, tsy izay ataonao, fa izay tao an-tsain'Andriamanitra ary izay nataon'Andriamanitra ary izay terizan'Andriamanitra anao amin'ny mahazanany anao. Izany no fiaina. Fanomezana tena lehibe zany, fanomezana tena sarobidy zany, tena fiainana omen'Andriamanitra anao izany. Atolotra amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa ity no misaotra amin'izay heverany maro azy. Hoy Jesosy, izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Ity dia tsy fanatin-tanterana fotsiny no ilazany hoe hanana ny be dia be, fa ny hanambarany mazava izay tao an-tsainy lalina sy izay heverino zava-miafina tao am-pony aza, ka tsy hoe ny heviny izy Andriamanitra,
fa izay nataony izy Andriamanitra dia ity: ny fahafenon'ny fiainanao eto sy ny fahafenon'ny fiainanao any an-danitra. Be no diso fijery, maro no diso hevitra, fa ny atao hoe fiainana mandrakizay dia izay ho vatanina any an-danitra rahatra izay, tsy ny valina. Fa izao lazainy Jesosy izao, izao ataony Jesosy izao, dia izay anananao anjara aminy eto anio. Ary antitranteriny ny hoe fiainana be dia be. Ny maro dia mihevitra fa lafy ny ara-panahy ihany zany, momba ny famelan-keloka ihany zany. Fa Jesosy milaza azy eto ty amin'ny fanolorany ny fiainanao anao dia marina tokoa. Famelan-keloka voalohany indrindra, ny fiainam-panahinao zany fa tsy hafa, sangy tsy adinony fa isan'ny fiainanao menanao ny fivelaranao ara-tsay. Fantany fa isan'ny fiainanao menanao ny fahasalamanao ara-batana sy izay rehetra momba izany. Mankalaza ny 500 taona nahatongavan'ny filazantsara teto amintsika isika. Ny tantara moa dia izy tantara zay. Misy ny hoe andro nahatongavany, misy ny hoe andro nijerevany ny manodidina. Fa amiko izay tsindriantsika mafy dia ny hoe natao teto Betafy ny toriteny voalohany araka ny liturjian'ny fiangonana Loterana tamin'ny 8 Desambra 1790. Izany no iaingana amin'ny fiorenan'ny fiangonana Loterana Malagasy voalohany tamin'ny alalan'ny misionery norveziana teto Betafy. Izany no ankalazantsika izao ivony jobily izao anio. Izany no ankalazantsika miaraka amin'ny efelema manontolo zay hatao any Masomoka Fianaratsoa ny 13 ka hatramin'ny 20 May ho avy zao. Ary zany no iarahantsika amin'ny fiangonana Loterana eran'izao tontolo izao. Tsy any Fianaratsoa ihany fa eto Betafy ny 14 Oktobra ka hatramin'ny 30 Oktobra ho avy zao. Fa rehefa nivory zahay vao miara manokana mandamina ny fankalazana ity vanim-potoana manokana ity, dia nanao zao hafatra izao: aoka ny trano fiangonana 927 manerana ny sahany Efelema dia samy isokatra daholo amin'ny 8 Novambra 1712. Fa nahoana? Zava-dehibe ho an'ny fiainanao manokana, ho an'ny fiainam-panakavianao, ho an'ny fiainan'ny fiangonana Loterana Malagasy,
ho an'ny fiainany firenena malagasy ny hoe nambara voalohany teto Betafy izany filazany tsara velona izany, ary mbola azo toriana malalaka eto Madagasikara izany filazany tsara velona izany, ary nona sy antenaina fa mbola hitoy amin'ny 50 taona ho avy izany tantara mahafinaritra mitondra fiainana izany. Fa raha mitenitsika hoe fahatongavan'ny missionnaire norvégienne izany raha teo nahalalana ny fiangonana loterana malagasy nandritra ny fotoana lava, fiangonana norvégienne, dia izao no tsy azo adino, tsy matory teny ambony pilipitra tamin'ny 20 Desambra 1790 dia ny farany eo. Fa niorina ny sekoly loterana, niorina ny toeram-pitsaboana loterana. Ananatsika ny KLB, ananatsika ny lycée privé loterana Mangarivotra, ananatsika ny hôpitaly loterana ny Ranomadio. Hanambarany Jesosy aminao hoe izaho avy mba hananana fiainana sady hananany be dia be. Tsy ny andraisanao famelan-keloka ihany, fa izay andraisanao fivelarana rantsaina, izay andraisanao fivelarana ara-teny. Dia mipetraka indray ny fanontania 50 taona nitoriana ny filazantsara, nanabeazana tamin'ny sekoly, nitsaboana tamin'ny hôpitaly, ary tombola ny fahantrana no heverinao tompony teny farany. Amintsika miresaka izao 50 taona teoriana, tsy marina ve izay lazainy Jesosy hoe izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Iza no hitsangana hanameloka handiso izay nolazainy Jesosy tenany ary namarininy tamin'ny afany. Dimampolo amby 100 taona ny tombo isan'ny isan'ny kristianina, ny tombo isa ireo nanay anjara tamin'izany fiainana izany. Raha tsy diso ny fanosany dia 3 718 000 ny kristianina eto amin'ny FLM vita batisa amintsika miresaka izao. Izay maha kristianina antsika dia isika mifanapaka anarana amin'ny Jesosy. Izay maha kristianina antsika dia isika nandray izany fanomezan-dehibe izany tao amin'ny Jesosy. Manan-katolotra ho an'ny firenena malagasy ve isika 3 718 000 ireo manana fiainana hatolotra sy ho zaraina arak'izay nandraisantsika izany avy amin'ny Jesosy va isika. Raha mbola mitoetra ho mpangataka 50 taona teoriana isika dia nataonao aiza ny harembe nomeny Jesosy. Raha mbola hitoetra ho mpangataka
isika amin'ny 500 taona ho avy isika nataonao aiza ny harembe nomeny Jesosy. Fa hoy Jesosy, zaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Sarobidy izay anoloran'i Jesosy ho antsika izany fanomezana izany. Ary sarobidy ny anoloran'i Jesosy antsika andraikitra tsy hilaza ny amin'ny Jesosy fa hanolotra ka hizara fiainana ao amin'ny Jesosy. Eto anivo ny fiarahamonina. Araka ny fijeriko azy dia efa be ihany. Na mitoro filazantsara moron-dalana, na mitoro filazantsara mitety-trano, na mitoro filazantsara amin'ny gazety, na mitoro filazantsara amin'ny radio, na mitoro filazantsara amin'ny télé, na mitoro filazantsara amin'ny Facebook, na mitoro filazantsara amin'ny endrika samihafa amin'ny internet. Fa izao nolazainy tenin'Andriamanitra, izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Raha tsy nandray izany ianao dia mahantra ka ameny Jesosy anjara amin'izao taon'izao bilo izao mba ho azonao izany anjara sarobidy izany. Fa ny hanolotra izany dia kendren'ny lalina fatratra. Raha manan'izany ianao dia tsarovy fa nataon'Andriamanitra hampanakarena ny mahantra manodidina anao koa izany. Fa hoy Jesosy, zaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanaka ary fanamasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mitsangana karaiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.